ary avana malala misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana mena antsika toy izao azontsika mihain'ny ten'andriamanitra azontsika manany hafatra tsara koa ny mofinaina ho antsika miteny eo ity ho aminareo zay olombofidy araka amin'ny fahalanara-teo zay an'andriamanitra ray amin'ny fanamafisany fanahy ho amin'ny fanarahana sy fanafazandrahan'i Jesosy Kristy ampitombona ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana amen. Alarobia 20 Jolay 2020 mpanjinantsika aloha hevitra manao hoe manaiky ho hiraka ampiny andeha ry havana hidera sakalazan'andriamanitra isika. Mihirafo raha-baovao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy ny tany ankavana sy sandriny masina nahavitany famonjena. Jehova efa nampafantatra amin'ny famonjeny teo masonjetilisana nanehoan'ny fahamarinany efa nahatsiaro famonram-polo sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy efa nahita famonjen'andriamanitsika ny vaza-tany rehetra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra be fitiavanao, nisaotranao zay nitahiranay teo ambany fahasoavanao. Fa noho ny famoram-ponao sy ny fitiavanao zany, ka tsy nalany rihitra anay, fa ataony fitahinao, mahatretrika nataonao tao amin'ny fiainanay. Tompo,
mankalaza anao zay, midera anarinao masiny zay, mame voninahitra anao zay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tsy to. Mamelany fahatsoanay Tompo zay nataonay teo anatrehanao. Vonoa ny elokay hafao zay. Mangataka fananao masiny zay hiasa mahery aty anatinay. Andraisanay nofinaina fa tokony anaiky ho iraka ampino. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny nofinaina antsika amin'ity unité avy namalala dia hitanao amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo, manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary niteny Jehova tonga taminy ka nanao hoe, miangaka makanesa any Zarefata izay namany Sidona ary mitoera any. Fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay nitendreko hamelona anao. Dia niainga izy ka nakany Zarefata. Ary ombity eo ambavahadin'ny tanàna izy, dia indro misy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay hazo teo. Ary niantso azy Elia ka nanao hoe, masiny ianao, hitindray rano kely amin'ny fisotroana aho mba hosotroko. Ary no lasa naka raha vehivavy, dia niantso azy Elia ka nanao hoe, masiny ianao, hitindray mofo kely koa eny an-tananao aho. Fa io raha vehivavy, raha velona koa Jehova Andriamanitra aho, tsy manana mofo na dia iray akory azaho, fa koba kely eran-tanan'ila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara. Ary maka tapa-kazo roa aho zao, ka hiditra hanamboatra ireo hoanina mianaka dia ho faty zahay. Fa hoe ry taminy, aza matahotra fa ndeha miditra ka manaova araka izay lazainao izany. Nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha, ka eto ety amiko. Ary rehefa izany dia vao nanaovana ho anao sy ny zanako koa. Fa izao lazain'i Jehova Andriamanitry n'Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo amin'ny tavoara, mandra-piavy ny andro an-tantsahan'i Jehova ranorana amin'ny tany. Dia nandeha raha vehivavy ka nanao araka ny tenin'i Elia. Ary izy raha vehivavy mba amin'ny ankonany dia nanana hoanina ela ihany. Nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika, ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara, araka ny tenin'i Jehova izay nampilazainy any Elia. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao trano ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy, lay tonga hitady sy hamonjy ny very. Mofinaina vakina tamintsika teo, Mpanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo, nanomboka ny andininy fahavalo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tantara milaza ny andohan'ny asan'ny Elia mpaminany. Inona ny lazaina? Milaza ny olona manaiky irahan'Andriamanitra. Ahoana izany? Karakarain'Andriamanitra. Zany ry havana. Ny olona manaiky irahan'Andriamanitra dia izao, karakarain'Andriamanitra. Hita eo izany amin'ny andininy fahavalo sy fahasivy. Nasain'Andriamanitra nakany Zarefata Elia, ary laza fa efa nanomana vehivavy mpitondra tena iray hikarakara azy izy. Na dia tena sahirana aza ilay vehivavy, satria koba kely sy diloilo sisa no nananany, dia nino sy nanaiky ny tenin'Andriamanitra izy rehefa lazany ilio hoe, anaovy mofo kely ihany aho aloha, ka eto amiko. Ny andininy telo ambin'ny folo. Ny vokany dia izay hita eo amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo. Tsy lany ny koba ary tsy ritra ny diloilo. Rehefa manaiky ny hiraka sy ny tenin'Andriamanitra ny olona, dia Andriamanitra mihitsy ny mikarakara, na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra azy. Ka aza matahotra namana fa iny Andriamanitra ny mikarakara ny mpanompony, tsy mamela azy ho rery izy. Ny olona manaiky hirak'Andriamanitra dia izao, tonga fitahiana ho an'ny hafa. Tonga fitahiana ho an'ny hafa. Ny andininy efatra ambin'ny folo izany ry havana. Noho ny fanambarany Elia ny fanekelilay vehivavy mpitondra tena ny tenin'Andriamanitra, dia voavonjy tamin'ny mosary Elia sy ilay vehivavy mpitondra tena mba mizanana. Ny fatokinan'Andriamanitra dia mahatonga ny mpanompony ho lasa fantsopitahiana ho an'ny hafa. Mampiseho fa ny olona manaiky ny hiraka avy amin'Andriamanitra dia tsy mijanona ho voata ihany, fa lasa mitondra famonjena ao an'ny olona manodidina azy. Mampandiny tena ry havana ny amin'izany fandraisantsika izany, ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny. Tokony hitondra fitahiana isika, fa sanatria isika indray no mahatonga fatafitohinana na fahasahiranana.
ka mahatonga azy tsy araran'andriamanitra. Sainy zany ry havana dia n'andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao no nofinaina nomenao anay izay mampafantatra fa ny olona manakiraka-Andriamanitra dia izao karakaraina ary tonga fitahiana ho any hafa koa. Tompo, vavaka anao izay ho amin'ny ankohonana kristianina rehetra. Hatsiaro fa ianao Andriamanitra tompon'ny tantara, ianao Andriamanitra nitondra ny fiainana zanak'olombelona ary dia anaiky izany fitondranao izany rehetra. Tompo, sitrany ireo marary ka omenao fanantenana ho amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana mahindrindra mantsy ianao, koa dia matoky anao izahay anohana ny asa fitsaboana. Tompo, ampirezo ireo azo manjo, vonjeo ireo marivotsikolona ary ireo sahirana. Taio ny fiazakazanay amin'ny teny ity indray Tompo. Tanterao Tompo izay mahasoan'ny mpanomponao tsiraray no ny asa mifananao masina izay mitarika anay, izay mampahery anay. Ao ireo zanakay manao fanadinana koa hombany fitahianao. Tompo, avoto ny firerenay. Ny vavakay dia atao ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanasitrana anay izay efa nampiomana anay tamin'ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo ny an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay finoana ry havana marary izy hodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ilay Andriamanitra alohan'ny ny fanantenanany hameny fifaliana sy fiadana tanteraka anareo no ny finoanareo, mba hitomonareo be dehibe ao aminareo ny fanantenana no ny sery ny fanahy masina. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.